Ny fandarana sapirenena titre vert eo ambany fiain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia tetika asa mikendry ny tanjona fototra izay napetraky ny fitondram-panjakana dia ny fampandrosoana ny sehampamokarana maharitra ary ny famoronana asa ho an'ireo tanora manerana ny faritra 13 eto Madagasikara. Ho an'ny faritra Moronmania manokana, tanora ho mpandraharaha moderna miisa 100 eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 70 taona avy ato tsy manary loka commune Itremo distrika Ambato-Fiandrahana no nisitraka velaran-tany 200 hektara anaovana asa fiariana ka ny 30 isanjaton'izy ireo no vehivavy. Hoe ny asa fambolena dia tsy vitan'ny ministera samirery, tsy vita amin'ny faritra samirery, tsy vitantsika mpahazo tombotsoa samirery, tsy vitan'ireo mpiara-miombonantoka samirery fa tsika rehetra mifanometanana zany, na ara-pahaiza manao io na ara teknika io na araka amin'ny lafiny samy hafa dia tsy maintsy miezaka mandray anjara teo. Ny anjara asa nataony avy eo anivon'ny fitaleovam-paritra izay misolo tenan'ny ministera aty moa zany dia miezaka namantatra mialoha satria tsy azo atao ny manolo bato mafana ny zandry zanaka, niezaka namantatra mialoha n'ilay toerana asiana an'izay titre vert zay niaraka tamin'ireo komite sy niaraka tamin'ny eo anivon'ny faritra sy ny commune. Rehefa fantatra le toerana dia tsy maintsy mifantarina aloha hoe inona daholo ny sehampiariana na ny filière mety ho mety azo atao ao mba tsy sanatrian'izany ho resy mialotsika ho resy tsy miady raha ohatra ka hoe filière tsy mifanaraka amin'ilay izy. Ho an'ny faritra Moronmania dia fambolena mangahazo sy ny fambolena voanjo ary ny fambolena katsaka no sehampiariana zany natolotra andreo mpahazo tombotsoa ireo. No ny antony ireo filière ireo no mifandraika sy mamaly sy mifanaraka amin'ny toetany sy ny toetrandro aty amin'ilay tany nisafidiana titre vert zay. Rehefa nanaiky an'izay reto mpahazo tombotsoa antsika reto dia tsy azo atao ihany koa no miraviravin-tanana sy tonga dia mandefan'izy ireo fotsiny andeha hiady ihany dia tsy maintsy toanana aloha zany mba hahafahana mihotra sy manomboka an'izay asa fivelomana amin'ny fambolena sy ny fiompiana zay ireo tanora ireo. Io moa tsy mijanona amin'izay hoe mijanona amin'ny asa fambolena sy fiompiana ary ny tanjon'ny ministera dia ilay famoronana asa, ilay fanomezana asa ho an'ny tanora mijanona amin'ny asa fambolena rery. Rano modely efa nizaraina taminareo sy apetraka ministera ihany koa fa tokony misy asa fiompiana miaraka aminazy. Velombolo ireo tanora ato anatin'ny faritra Moronmania noho izao fiheverana azy manokana izao sy ireo tombotsoa nomena azy. Isan'ny antony nidirana atao amin'ity tetika asa titre vert ity moa zany ny famelabelarana ilay tetika asa izay efa nilansena tany amin'ny tambazotry serasera teny anivon'ny vokotany commune teny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony dia anisan'ny narisika ny tenanay tao anatin'ny fametrahana ny atota taratasy filatsahana tamin'izay. Nandalo atao anaty maromaro nefa tao anatin'izany ireo tanora ireo tao anatin'ny fifantenana azy ireo nandalo ny fanaovana business plan tsirairay taorinan'izay niditra tamin'ny dingana manaraka tao anatin'ny fanaovana ny entretien izay nahafahana tena ny fantina azy nisy teo amin'ny 750 mianadahy izahay no nanao ny fifaninanana dia 100 tamin'izay ihany moa no niraisina. Anisan'ny zavatra namparisikana voalohany tao anatin'ilay izy dia eo amin'ny fampivelarana ny tontolon'ny tsirairay, fampivelarana ny arak'asa ary ny ara-pihariana fanatanterahana ireo fianarana rehetra izay mba natao mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana. Anisan'ny sehatra voalohany ampivoarana anay tanora mantsy nitetika asa toy itony mba tsy hahatonga ny taux de chômage ny tanora amin'izao fotoana izao maro loatra koa. Tao anatin'izany nefa tsapa fa tsy moramora ny zavatra natrehana satria dingana maromaro natrehanay tao anatin'izany ny fampiofanana izay nitatsiroan'ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany. Nanome toky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana fa hotoanana ny sehatry ny fanodinana sy ny famarotana ny vokatra amin'ny fanomezan-danja ny tsena ary ahafahana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny toe-karen'ny faritra. Ho atolotra madiodio ireo tanora mpandraharaha moderna moa ny antota taratasy momba ny fananantany rehefa mahafeno ny fipetra ilaina izy ireo afaka 3 taona. Dia tsy haitsika izay sotran'Andriamanitra naky dia nataony morana raha ny andro fa sotrano fa sika ihany koa io ny orana ilaysika naky nivavaka sika teo atao heky agny noho ny orana narosaka ny ihany dia isaorasika azy zay. Magnarakarakan'izay koa dia misaotra koa
anareo andalam-panjakana izay nagnome ny alalana